Ito zany amin'ny tenin'Andriamanitra toy ny Exodus 5:10 zany dia izay zany hoe ilaina le mandroaka devoly délivrance satria lalana ihany koa idirantsika amin'ny fiainana mandrakizay, lalana idirana any amin'ny andovana ny fiainana mandrakizay satria tsy maintsy miaditsika. Hitantsika ny zanak'Israely alohan'ny idirany amin'ny tany Kanana dia niady tamin'ny firenena maro samihafa. Dia tahaka an'izay ihany koa zany tsika satria maro ihany koa ny teny hoe tsy ilaina ilay mandroaka devoly. Tena ilaina satria miesoiantsika raha vao tsy mandroaka devoly tsika dia lasa mandoto anao zany na miditra izy amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa. Mety tsy fantatsika dia izy tsika hoe za tsisy devoly, za matory tsara, tsisy mpanelingely. Ka ianao na tsy mandroaka anazy dia faly izy satria tsisy mpanelingely afaka mitoetra izy. Ilay izy afaka mipetraka ao anatsika ilay fanahy ratsy, afaka mipetraka ao anatinao izy dia tsy mihetsika mihitsy izy satria tsy roanao. Fa ilay ianao mandroaka azy mihitsy mihetsika izy amin'iny, tsy faly izy dia hitanao hoe maro ny ataky ataony. Dia tsy maintsy toherinao roainao zany mba hanadio ny tenanao satria raha misy ohatra tonga ny fiavian'i Jesosy na miala amin'ny tany ity nefa ianao ao anatin'izay zavatra izay, ao anatin'ilay misy fanahy ratsy miafina ao anatinao dia tsy ahita ny tompo satria maloto ny tenantsika, tsy afaka hitan'Andriamanitra. Mety ho izy tsika hoe za tsisy an'izany. Misy mieritreritra hoe nandrain'i Jesosy dia tsisy ninona intsony, efa masina. Voalohany indrindra mila mivavaka isan'andro tsika, mila mifona tsika, mila mibebaka isan'andro tsika ary mila mandroaka devoly isan'andro. Alleluia. Izay zany no ahafahantsika hiditra amin'ilay toerana masina indrindra. Ka hitantsika teto ny fandresena ny azon'ny zanak'Israely, nahazo fandresena ny zanak'Israely dia ny faly tamin'ny hira fiderana, tamin'ny amponga tapaka. Ny hitantsika ilay mpaminany vavy eto Miriam nandihy ny hira ny vehivavy, izany hoe tsika tsy ny vehivavy ihany koa fa na ny lehilahy na ny vehivavy dia natao hideran'Andriamanitra tsika manoloana ny fandresena izay azontsika. Marina fa aty ambony tany tsika dia tsy maintsy raha mbola ety ambony tany zany tsika dia tsy maintsy eo foana le ady hatrehtsika, tsy maintsy eo misy foana le ady. Ary tsika mandroaka ihany koa le devoly isan'andro, isa-minitra, isa-segondra, roana le fanahy ratsy mandra-pialantsika amin'ity tany ity. Io tsy hoe androany mandroaka devoly dia efa vita, fa mandra-pialantsika amin'ity tany ity. Dia ao anatin'izay koa zany mampianatra antsika ny tompo amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa misy fandresena azotsika dia mila tsika mijoro vavolombelona ho an'i Jesosy, mila tsika midera ho an'i Jesosy, mifanomezantsika voninahitra azy. Na dia indraindray tsika mieritreritra hoe zavatra kely ity, fa na kely na lehibe dia mila isaorantsika sy iderahantsika an'i Jesosy. Amen. Dia amin'ny andiny faharoa amby roapolo moa zany zavatra hafa indray koa eo nitondran'ny Mose sy ny zanak'Israely nandeha tany anefitra Sora, tany Mara, nitobian'izy ireo tao Mara. Fa ny anjarantsika zany dia amin'ny Exodus 5:10 ka hatramin'ny 1:20. Raha ianao tsy naraka an'ilay tenin'Andriamanitra, afaka manaraka amin'ny vidéo teo aloha. Amen. Zay zany dia anjarantsika tenin'Andriamanitra, fampaherezana ho antsika, fampaherezana izy tena hoe mampahery antsika ny tompo. Mety hoe mandalo ady ianao, kevina ianao, fa ny tana mahery ny tompo zany manafaka antsika ary izy ilay mpiady mahery tsika. Ny zanak'Israely tsy eo intsony
fa itsika zao ny zanak'Israely zay omany hiditra ny tany kanana vaovao, zay omany Jesosy hiditra am'le firenena, hiditra am'lay hiditra am'lay paradisa vaovao, le fonenana masina, de anomanantsika an'izay dia tsy maintsy miady tsika raha mbola ety an-tany, miady tsika mandra-pialantsika ety, miady isan'andro kanefa mampahiry antsika Jesosy fa ny tanany mahery. Dia isaorantsika ny tompo amin'izay tenin'Andriamanitra zay dia hivavaka antsika hisaotra azy, amin'ny voninahitra azy, amin'ny fanatanterahany tenin'Andriamanitra hifonantsika koa raha antsika zany ao anatin'ny fanafana natao an-doha antsika no tsy nahay nisaotra, tsy nahay nidera, tsy nahay nanome voninahitra azy dia hifonahantsika mitompo zay zavatra zay, na koa tsika tsy manao combat spirituel, tsy mandroaka ny devoly satria mila roana foana ny fanahy ratsy, roana foana mba tsy hanakaiky atsika, dia hifonahantsika zay tsy fanatanterantsika zay ka dia manomboka zao tsika hanao dingana vaovao indray. Andriamanitra tompo rainay tsara indrindra, misaotra anao lehibe indrindra tompo tamin'ny teninao, saotra Jesosy ny fampahirezana menao anay tamin'ity alinay ity mba hampahiry anay, satria tsapanay tokoa fa mahery ianao ary lehibe tokoa Jesosy ny tananao mahery izay momba anay, lehibe tokoa Jesosy ny asan'ny tananao mahery izay mitantana anay, mankasitraka Jesosy fa ianao tokoa ilay mpiady mahery izay miadinay isan'andro, isa-minitra, isa-segondra, mifona ihany koa Jesosy raha tokony hisaotra anao izay Jesosy hanome voninahitra anay, hanenaranao ny amin'ny fanafana nataonao amin'ny fiainanay, nanafanao anay Jesosy, nanavotanao anay Jesosy manoloana ny fahavalonay izany Jesosy, tokony hisaorana eny anaranao mandrakariva, nefa indraindray dia adinonay ny misaotra anao, adinonay ny manome voninahitra anao, adinonay ny mitovy olombelona ho anao, ka dia hifonanay izany Jesosy malalo. Manomboka izao zay Jesosy dia tena anao izay rehetra ankasitrahanao ary ny hidiranao, ny hisaotranao, ny ankalazanao nataonay manomboka izao Jesosy. Ampatsiahivo anay koa Jesosy ny androka ny asany maizina foana isan'andro satria ilay fahavalonay dia miriorio tahaka ny loona merina mitady sy haravana. Azay kosa Jesosy efa nomenao anay ny heso ny fahefana, anitsakitsahanay ny mena rana, androany mena rana, efa nomenao anay izany fahefana izany Jesosy, fa izay ny mena manatanteraka, izay ny mena manatanteraka Jesosy malalo, ka hifonanay ny tsy fanatanteranay rehetra Jesosy, hifonanay ny tsy fanatanteranay amin'ny teninao Jesosy malalo, ka tena andehanany araka ny sitraponao. Saotra Jesosy. Amen. Hivavaka antsika ho an'ny ankohonantsika, ny zanantsika, ny firenena misy antsika, firenena tanindrazantsika, firenena tondran-doha antsika, izao tontolo izao entsika mbavaka, ny fiangonana ihany koa ny fanahy very rehetra ho entsika ao amin'i Jesosy, mba maro ny fanahy vonjena amin'izao vaninandro farany izao, hivavaka antsika. Andriamanitra tompo rainay tsy toa Andriamanitra masina tokoa ianao ary marina amin'ny teninao, marina sy mahery ianao. Indreto izay Jesosy ao mivavaka ny ankohonanay, ny ray aman-dreninay, ny ray tapohanay, ny ankohonanay. Jesosy entiko mbavaka eto manokana aminao Jesosy, mba ho kasihinao ny fomam-panandro ankohonako Jesosy, izay rehetra mbola lavitra anao, izay rehetra mbola tsy mahalala anao Jesosy malalo, arovy kasiho Jesosy araka ny hampianindra fonao Jesosy Onjeo ny ankohonako Jesosy, milanao ny ankohonako Jesosy, anao ny ankohonako ireo Jesosy, azaveranao rery Jesosy malalo, azaveranao rery.
Fonako ato anatinao izay rehetra vitan'izy ireo tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy, ny zanako, ny iray-tampo amiko, ny ray aman-dreniko, ny manodidina Jesosy, ifonako, ibebahako, ny kozay, ny kozina, ny entoany dadatoa, ifonako ato anatinao izay rehetra nataon'izy ireo tsara ka sitraponao Jesosy. Eto koa dia mivavaka Jesosy ho an'ny fiangonanao maneran-tany n'aiza n'aiza, ny fiangonana zokany, ny zandrany, fiangonana izay rehetra manara-dia sy manompo anao, izay rehetra mbola lavitra anao, rehetra mbola ao anatin'ny filibana maro samihafa, mbola manompo tompo-ro Jesosy, dia ifonako, ibebahako eto anatinao, ianao Jesosy ny hitarika an'izy ireo, hamonjy an'izy ireo Jesosy malalo an'izay rehetra mbola mampifangaro anao amin'izao fiainana izao, vonjeo Jesosy, ianao ny hamonjy, ianao ny hanafaka ny faritra ny geza rehetra, satria ianao ilay mpanafaka, ianao ilay mpamonjy Jesosy, mahay manafaka sy mamonjy Jesosy, andreo namanay rahavavinay Jesosy, mbola ao anatin'ny fanompoan-tsampy, ny fanarana an'izao tontolo izao, mbola lavitra anao, afao Jesosy, mba andehanany famarina sy ny fahamasinana, fonona ho an'ny fiangonanao, ny paster rehetra, ny evangelista, ny apôstôly, ny mpiandry, ny katekista, ny diakona, mifono ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ny mpaminany, ny mpanomponao rehetra Jesosy, ny kristiana tsotra, fonana eto anatrianao Jesosy, mba tena andehanany amin'ny fahamarina sy ny fahatahorana anao. Eto ihany koa dia mivavaka Jesosy ao amin'ny fanahy rehetra, ny fanahy mbola lavitra anao, mbola tsy mahalala anao, afao Jesosy, vonjeo Jesosy, mba tena fantatra anao, halala anao bebe kokoa Jesosy, ianao ny hanokatra ny masom-panahin'izy ireny Jesosy, ianao hoe manova olona fa tsy izahay Jesosy, izay dia fitaovana fotsiny ihany, fa ianao Jesosy malalo, ianao Jesosy malalo no tompo teny farany amin'izy ireny Jesosy, satria ianao dia maty isolana izao tontolo izao, maty tsy andeha hanameloka ianao Jesosy, fa hanafaka sy hamonjy ny antony nahatongavanao teo amin'ny hazofijaliana Jesosy. Tompo, eto koa izay dia mivavaka ny firenenay, ny firenena malagasy, ny malagasy rehetra mbola lavitra anao, tsy mahalala anao, ny président de la république, ny gouvernemanta, ny mpitandro filaminana, ny mpiasam-panjakana rehetra Jesosy, ny fonako, ibebahako eto anatrianao, izay rehetra mbola lavitra anao, tsy mahalala anao Jesosy, afao Jesosy, afao, vonjeo Jesosy, vonjeo Jesosy malagasy namanay, vonjeo Jesosy, ao Jesosy manan-karena tsy mahay mitsinjo ny mahantra, ao ny manana tsy mahay mitsinjo ny mahantra, ao ny fitiavan-tena manjaka ny firenenay, fitiavam-bola kolikoly, ifona ibebahany eto anatrianao Jesosy, mamindrafo Jesosy, fona ho an'ny firenena izay tondranao aiko Jesosy, ty firenena arabo ty ifonako eto anatrianao Jesosy, satria mbola ao anaty fitiavam-bola, fitiavan-karena, firiariana, ifona Jesosy, na dia efa ahoara Jesosy ny zavatra mitranga eto izay asehonao miariana, fa zava-poana ny vola, tsy mitina ny vola izay riariana Jesosy, nefa Jesosy mbola maro tsy tonga saina, tsy mahalala, ao ny manompo Andriamanitra tsy izy, ao ny manao fifanekena amin'ilay ratsy, ao ny manompo Jesosy sarivongana, ibebahako Jesosy, ifonako eto anatrianao izao firenena izao, ny firenena rehetra maneran-tany Jesosy, ibebahana eto anatrianao, ny Eropa, ny Angletera rehetra, ny Amerikana rehetra, ifonana eto anatrianao, ny Eropeana rehetra Jesosy, ibebahana eto anatrianao, ny pays rehetra maneran-tany, Afrika, ny Aziatika, ny Araba, ny Eropa, ny Amerika, ifona ibebahana eto anatrianao Jesosy, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, misaotra Tompo, mankasitraka Jesosy, ilay mpihaino vavaka ianao, ilay mpamaly vavaka ianao, misaotra Jesosy, amen. Ty tonga amin'ny famaranana ny fotoana antsika, marana ny fotoana antsika, isotra ny Tompo ny fanatreny, isotra azy tika satria nanatrika antsika izy ihany ilay iray zanaka ary fanahy masina, ary mbola izy koa namarana an'izao fotoana izao, isotra ny Tompo lehibe tsika, Andriamanitra Tompo nay tsara indrindra ao.
misaotra makasitraka anao izay tompony fataterany fotoana teto satria ianao no niaraka aminay, ianao niaraka aminay Jesosy, nampahery anay ianao. Misaotra Jesosy any amin'ny teninao, misaotra Jesosy amin'ny hafatrao, misaotra Jesosy eo, misaotra tompo makasitraka Jesosy malalo ny amin'ny fanatrenao teto niaraka taminay. Hainao ihany koa ny mamarana Jesosy ka raha isara ketra dia mangataka ny fanainao mahery ombanay hitantananay ary ny ranao masina andrakotra anay tsirairay avinay sanaiza Jesosy malalo. Arovanao amin'ny ranao, rakofanao amin'ny ranao Jesosy, alaviro anay ny ratsy rehetra, alaviro anay ny tiza rehetra Jesosy, ka ny ranao masina leriany andrakotra anay, ny ranao masina leriany andrakotra any amin'izao alina izao, ka omenao toro maso mamy voavela helika izay Jesosy, ho foasinao rapitso maraina indray anao ny asa mandrarana rehetra. Misaotra Jesosy, makasitraka anao izay tompo, anao ilay be voninahitra, ianao ilay tsy miova maso izay no mandrakizay. Voninahitra anao leriany, laza anao leriany, saotra anao leriany Jesosy. Averiko any aminao ny voninahitra Jesosy. Amen. Amen. Dia tahian Jesosy daholo tsika rehetra, raha mbola tsy tonga Jesosy, mbola mihaona hitondratsika rapitso hariva. Tahian